Fanoizantsika ny fampalalam-baovao ary dia amoaka tolotra vaovao ny ministeran'ny postra sy fifandraisan-davitra amin'ny alalan'ilay antsoina hoe poste-monnaie atoato nanambarany heviny mikasika ny politika ny fanjakana amin'ny famerana ny vidy-tsolika sy ny fampidinana ny orinasa jirama ihany koa ny minisitra teto Irène Ravololo Armanga sy Rodriguez Zafmahaly no mitatra ny andindiny izay. Manoana feno ny politika sy ny paikady ny filoha Andry Rajoelina ifehezana ny vidy-tsolika eto amintsika tsy hidangana ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra Christian Ramarolahy toy izay koa ny amin'ny paikady ny fanjakana malagasy amin'ny fampiodinana ny orinasa jirama. Io structure de prix io zany dia ataon'zareo en dollar daholo ny coût rehetrarehetra na ny coût eto Madagasikara nefa ny mpiasa malagasy tsy paye en dollar ny transport eto tsy paye en dollar ny taxe tsy paye en dollar donc na zany fotsiny ara dia efa misy zavatra tsy milamina fa ny momba ny jirama manokana fotsiny dia efa autorisé ny importer direct carburant zany efa nahazo autorisation fa mbola eo mpanaovana appel d'offre manana autorisation koa jirama no transport dia mba eritreretinay kosa fa misy impact zany amin'ny compte-ny jirama zany izay aloha zany dia tsy hoe vita manoana mihitsy fa tena manampy mihitsy. Ankoatra izay amin'ity volana ity dia ho ampafantarina manerana ny nosy ny tolotra vaovao avy eo anivon'ny postra malagasy poste-monnaie ikirakirana vola ahafahana mandray na mandefa vola eto Madagasikara hatrany ivelany. Sady hanatsara ny fikiram-bola amin'ny postra manamora ny fikirakirana ny vola satria hitanareo amin'izao fotoana izao moa zany ny olona efa mandefa transfert amin'ireny finday ireny amin'ireo alalan'ny société-na télécommunication fa postra dia hanana produit vaovao atao hoe poste-monnaie izay eritrereto fa tsara sady mora no aingana kokoa ary ahafahana manao paiement eran'ny Madagasikara areran'izao tontolo izao. Anomboka amin'ity volana ity ihany koa ny asa fanavaozana ireo birao ny postra manerana ny nosy ho santarina amin'ny postra eto Antaninarenina iova endrika tanteraka izany ary ho ampanarahina ny toetrandro sy ny filana takin'ny vanim-potoana ankehitriny.